Faly tafahoana sy tafaraka amin'ireo to klasy tobavy ny tenako amin'izao takarivany alatsinainy izao asaina ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity moa ny fanapoahana ilay vatobe sy Avaratr'Ankatso ka izay avy hatrany dia idirantsika ny andindininy. Tontosa tamin'ity androany ity ny fanapoahana ireo vatobe, voasokajy loza mitatao an'ny mponina eny Avaratr'Ankatso. Niara-nisalahy tamin'ny fanatanterahana izany teo anivon'ny BNGRC, ny CPC, ny sampana mpamponjy voina ary ny teknisian'ny kolasy. Mitatitra ny zava-misy teny antoerana ravaka Randriamanalina sy Mamira Samuely. Tamin'ny iray ora tolakandro teo no misy ny fanapoahana ny vato voalohany tafiditra ao anatin'ny reo vatobe ahina iteratoza ho an'ny mponina eny Avaratr'Ankatso. Misy ny fahasimbana ara-materialy izay nateraka izany fipoahan'izany. Ho an'ny teknisianna dia kely lavitra mihoatra ny kisarisary nataon'izy ireo ny fahasimbana hita ty atoerana. Araka hitantsika teo zany manomboka zany le fanapoahana an'le vato. Ao anatin'le tamin moa zany dia hatramin'ny 4 ariva mbola azo atao tsara mitifitra ny vato manapoaka azy. Dia hitanareo koa izy teo fa nezahana mihitsy zany tsy hanimban'le toerana le tranon'le olona. Na dia fanaka an'le fepetra arytsika hoe miala tao doany ny olona ao anatin'ireo trano reo anatin'ireo tanàna reo dia efa nezahana koa zany hoe mba tsy hanimban'le tanàna zay zany no teknika nampiasaina. Dia hitantsika teo zany le izy fa na izana tsany zany tsy maintsy mbola mitovy zany le asa atao. Raha par rapport amin'ny simulation natao tamin'ny ordinateur zao ataoko hoe 1/20 ny zavatra neritreretina angamba ny zavatra simba. Raha ny fempotoana napetraka dia eo anelanelany amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva no anatanterahana ny asa fanapoahana ireo vatobe ka mbola notohizana moa izany tapakandro hariva teo. Tsy ahivana tamin'ny 9 ora maraina dia nofaritanao faritra mena manontolo ny teny amin'ireto fokontany ireto dia Andranivoro, Akatso, Avaratr'Ankatso, Atsamamy, Ambatomaro ary Andraisoro. Niala tamin'ny tranon'izy ireo ihany koa ny olona miisa 404 arivo, ny olona tamin'ireo trano miala 500 metatra misy ireo vatobe. Ireo mponina mipetraka amin'ny faritra manodidina ny 200 metatra miala ireo vatobe dia tsy mbola afaka miverina mamonjy ny trano finanan'izy ireo raha tsy efa vita ny fijerana ifotony sy afaka tanteraka ny tambin-doza ny toerana. Ireo monina 500 metatra manodidina ny faritra misy ireo vatobe kosa dia efa afaka miverina androany hariva. Tsy ahivana moa fa tsy afaka nanaovana ny asa rehetra teo amin'ireo tanàna izay voatonina etsy aloha ireo ary isan'ny tafiditra ao anatin'ireo toerana izay tsy afaka nisian'ny fampianarana ny teny amin'ny oniversité n'Antananarivo.